Anisan'ny nahatonga ny vokatry ny tim maloha dia regny dia filatsahany tahina aloha anankiray. Zay aloha anankiray. Namevahana taty amin'ny ilany ary taty amin'ny ilany koa dia nisy olona nieritreritra ny latsaka dia nitenena tsy tokony milatsaka satria tanjona ray ary efa lesoko izany tamin'ny fifidianana député isaorana ny tahina ilay izy satria nahomby ilay stratégie. Niteraka ady hevitra be tao amin'ny tambazotra tserasera sy tany amin'ny Haino Amanjery ary teo amin'ireo mpanaraka ny raharaham-pirenena ny valan-dresaka izay nataon'ny sekretera nasionaly ny antoko TGV Rasoamaromaka tamin'ny mpanao gazety. Mbola mijanona eto Antananarivo renivohitra ihany ny resaka aloha hatreto satria azo atao hoe eto Antananarivo renivohitra dia anisan'ny tena ifantohan'ny maro sy mahalinan'ny maro amin'izao fifidianana ben'ny tanàna izao. Raha ampatsiahivina antsika dia nametraka ny analiziny manokana mahakasika ny valim-pifidianana Vonjomaika ny sekretera nasionaly ny antoko TGV Rasoamaromaka tamin'ny resaka nataony ary hita fa tena mirehare mihitsy izy amin'izao fitarian'ny kandida Arlala Ramanantsoa Vonjomaika eto Antananarivo renivohitra izao. Efa mahita ny fandresena sahady alohan'ny fivoahan'ny vokatra ofisialy moa i Rasoamaromaka na dia tsy mbola avy any amin'ny birao-pifidianana rehetra aza ny valim-pifidianana ofisialy navoakan'ny CENI fa mbola Vonjomaika. Mahita ity sekretera nasionaly ny antoko TGV ity izay mpisolelaka amin'ny fitondrana sy mpilelaka ny filoha Andry Rajoelina fa ny firaisan-kinan'ny mpanohana ny filoha Andry Rajoelina nahalany ny Arlala Ramanantsoa. Raha ny kajikajy nataony dia ny tombo ny vato azon'ny kandida Irmara ary ny latsaka be kosa ny vato azon'ny tim tamin'ity fifidianana ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra ity. Nidina be io vaton'ny tim io izy satria lasan'ny kandidata Ina Razafinjoelina ireo vaton'ny tim ireo. Somary enjana ihany koa ny fanodinkodinana resaka izay nataon'ity mpilelaka ny fitondrana satria no amafisiny fa tsy misy izany alabato resahina etsero izany fa ny firotsahan'ny Ina Razafinjoelina ho fidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra no antony naharesan'ny tojo ravalomanana. Nisaotra ny Ina Razafinjoelina mihitsy aza moa i Rasoamaromaka satria hoe nahomby ny stratégie. Tena hita be fa fanodinkodinana resaka ihany fotsiny izany ataon'izany satria efa tratram-boto omby daholo ny karazana alabato rehetra tamin'iny fifidianana ben'ny tanàna tamin'ny faha 1 volana Desambra 2024 lasa teo iny. Izany hoe miezaka ny mametraka ao an-tsain'ny vahoaka malagasy izay mora rebirebena ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fa tsy misy izany alabato izany fa ny fisaratsarahan'ny mpanohitra no mahatonga ny faharesen'ny kandida Tojo Ravalomanana. Ndao arahantsika izany. Vonjomaika aloha izany dia mitarika ny kandida Arlala Ramanantsoa. Tiako marihana aloha fa vokatra izay ataoko hoe vokatra azo tsara zay dia noho ny firaisan-kina ny olona rehetra izay nanoana ny filoha Andry Rajoelina. Rehefa nataony navoakan'ny CENI izao iny dia 110 000 ny azon'ny TGV, 89 000 ny azon'ny tim. Izany hoe rehefa jerena izany dia izao ny azon'ny tim ny latsaka izany fa ny azon'ny TGV ny tombo satria ny antony dia izao ny zara tamin'ny olona hafa ny azon'ny ino moa izy teo ny azon'ny TGV. Raha misy raha jerentsika lasa izy ilay vato azon'ny tim io dia ny ankamaroany lasa ny tahina. Misy miteny hoe mangala-bato izy mangala-bato. Zava-misy ane dia izao anisan'ny nahatonga ny vokatry ny tim aloha dia regny dia filatsahan'ny tahina aloha anankiray. Zay aloha anankiray. Namevahana taty amin'ny ilany ary taty amin'ny ilany koa dia nisy olona nieritreritra ny latsaka dia nitenena tsy tokony milatsaka satria tanjona ray ary efa lesoko izany tamin'ny fifidianana député isaorana ny tahina ilay izy satria nahomby ilay stratégie. Mahakasika an'ity vokam-pifidianana Vonjomaika ity ihany dia nametraka ny fanehoan-keviny tao amin'ny tambazotra tserasera ihany koa ny minisitra teo aloha Lalatina Henriette Rakotondrazafy tamin'ny faha 12 volana Desambra 2024 lasa teo araka ity hitantsika eto ity. Ny zavatra tsikatra voalohany indrindra koatra ny halavan'izy ity dia tezitra ny ankabetsahan'ny reaksion napetraky ny olona teto mahakasika an'ity fanehoan-kevitry Lalatina Henriette Rakotondrazafy ity. Nisy teboka maromaro moa lazainy tato anatin'ity fanehoan-keviny lava dia lava ity fa raha fitinina dia
Nanambara izy fa diso stratégie ny team tamin'ity fifidianana be ny tanàna ity. Raha idirana amin'ny antsipriany kosa dia izao. Nisy fahadisoana lehibe hoy izy avy tamin'ny mpanohitra ny tsy nahafahan'izy ireo namoaka kandidat tokana. Nanome tombony ho an'ny kandidat ny Irmar io tsy fahaizan'ny mpanohitra ny fanaraka io, ary raha Itahiana Razafinjoelina sy Tojo Ravalomanana fotsiny no nahainy fanaraka dia nandresy ny Arilala Ramanantsoa, voaporofony taremarika izany. Mbola tsy nitsahatra ny namerina ombeniombeny koa ity minisitra teo aloha ity fa hoe ny fianakaviana Ravalomanana dia tsy mahay mampandevitra ny ampo politika mihitsy, mihevitra fa mbola tokony manjaka tokana foana kanefa na tiana na tsy tiana tsy paikady mahomby ny hoe ny rainy, ny reniny, ny zanany. Tahaka ny miteny amin'ireo mpikambana tima hafa hoy izy hoe tsisy azo raisina sy tsy mahay daholo fa izy mianakavy ihany no tena enjana. Mazava hoy izy fa niteraka frustration ho an'ny mpikambana tima hafa izany, lasa raharaham-pianakaviana ilay politika, tsy mety mandray lesona mihitsy ny clan Ravalomanana. Nampino moa izany avy eo hoe iny fifidianana be ny tanàna iny nefa no azo lazaina hoe fifanindrinana farany eo amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy Andriamatoa Marc Ravalomanana. Iny no namarana ny ady politika an'ireo izy mirahalahy mianakireo izay nanomboka tamin'ny 2004. Mifarana tanteraka izany pejy Ravalomanana izany satria tsy nanomana relève izy ary ny zanany izay narosony dia tsy afa-mamindra rery fa mbola tantanandrainy atao etsy-babe koa ny mahay miteny azy izay. Sarotra ihany ny heverana fa ho velona mihoatra ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ny team, amin'ny teny vahiny malaza azy dia hoe le parti team ne survivra pas à Ravalomanana. Ireo fahalemena ara-politika rehetra ireo dia lasa fanararotana ho an'ny kandidat ny Irmar izay tena nanatotona ny herin'ny rehetra koa ho an'ny Arilala Ramanantsoa. Lojika be ny fandreseny. Ny antoko-panohana ny fitondrana raha teo koa nahavita tsy nanolotra afa-tsy kandidat tokana. Ny afatra nentin'ny kandidat mpanohitra koa dia anisan'ny antony tsy naharesy lahatra ny mpifidy satria ny voy fankahalana ary ny voy korontana foana. Nefa afaka nangina fa tsy voatery naneho fankahalana sy ompafoana raha tsy mahay mamaly ara-kevitra. Ilay kandidat ny team dia agresifa loatra tamin'ny fihetsika sy fiteny nasehony. Mazava be ny afatry ny mpifidy, tsy mila korontana tsony, tsy mila gidragidra tsony, nefa ny team vao andro voalohany dia nanao provocation nitsapa rano nandalo teo amin'ny 13 Mai. Tao anatin'izay koa dia ady an-trano no hita taratra teo amin'ny fifanenjehana tamin'ny Itahiana Razafinjoelina sy ny team dia variana tany amin'ny hoe ampamoaka sy famaliana bontanazy sy bodo ny mpomban'ny Ravalomanana. Avy eo resy dia hoe alabato indray ahilika ny hafa foana ny andraikitra. Ity stratégie mivoy fankahalana fatratra sy manelon-tsaoty koa hoy hatrany ny ministra teo aloha Lalatiana Henriette Rakotondrazafy, efa tsy nahomby mihitsy fa dia tsy manaiky mihitsy ireo mpomban'ny team fa miziriziry amin'ny fahadisoany ao efa firy taona izay. Vao misy miteny tsy mitovy hevitra dia hopaina, amoronana lainga, omena anara-petaka, manambany sy manivahiva, ratsiana gratuitement foana, nefa izay fankahalana fafy izay anie lasa mampanjona anareo anaty kovety, izay efa fanatika mitovy anareo ihany no mankasitraka anareo amin'izany. Nefa ange fifidianana no atao mila makafo ny olona nareo, nefa ianareo message de haine no tena nivoizina mafy, ny an'olona message de solidarité, de fraternité et d'amour no indraindrainy. Asa raha mba hijery fitaratra nareo. Nanome lesona ho an'ny team izany Lalatiana Henriette Rakotondrazafy teto. Fa tao aorianan'izany rehetra izany moa dia maromaro ny tsoakevitra nataon'ity ministra teo aloha ity manoloana ny fizotrany fifidianana be ny tanàna Antananarivo iny. Tsy mila korontana ny vahoaka, tsy nifidy olona nikotroka korontana sy valifaty politika, nahatsapa koa izy fa tsy hoe hifidy ny mpanohitra dia hivany olana ara-tsosialy maro toy ny rantso-tsiro. Io koa fitaka-bevava nataon'ny mpanohitra, fa kosa miandry izay ataon'ny mpitondra sy ny mpitantana amin'izay ary manomboka eto. Fa ankoatr'izay ihany koa dia nisy afatra mivantana ho an'ny filoha Andry Rajoelina tao anatin'ny afatra izay napetrany. Hoy izy hoe misy fomba fiasa mila ovain'Andriamatoa filoha satria tsy tafita ilay afatra nomeny hoe mila miasa, mila vahaolana ny vahoaka malagasy fa tsy mila fidinana ifotony anaovan'ireo tompon'andraikitra fisehosehoana kanefa aotra ny vokatra.
lazaony marina ny vahoaka dia aza asiana état d'âme mandray matofilo fa esory izay tsy miasa fa lasa hainao avy hatrany no fusible. Ilay nouveau souffle sy ilay dynamique vaovao nandrasana anie ka tsy hita dia manaova fanadihadiana ifotony andray matofilo fa misy mameno paosy fotsiny ny tompon'andraikitra nitendrena. Mila fasahiana mandray andraikitra feno fa tsy mendrika fitakiana écolage sy fandaniam-bola-panjakana etseroa ny vahoaka mbola nametraka amin'ny fitokisany taminao. Satria aleo atao mazava aloha raha teto Antananarivo ny ankamaroan'ny mpombanao sy ny mpifidy tsy nahalala ny Ary Lala Ramanantsoa fa ianao Andriamatoa Andry Rajoelina ny fantany, mila manova famindra. Ary taty amin'ny farany dia nanao afatra mivantana ho an'ny CENI ihany koa ity minisitra teo aloha ity. Mba ela loatra kosa ny famoahana fironam-bokatra avy amin'ny CENI ka ny tao amin'ny arena nefa efa nialiny 12 Desambra 2024 dia efa azo daholo ny PV ary efa mivoaka ny tarehimarika nandreseny Ary Lala Ramanantsoa mazava. Ka raha PV mitovy ihany satria mahazo PV scanné ny CENI ary ny eto Antananarivo tsy lavitra ka hoe ela be vao tonga ny PV fizika, inona loatra le mahaela azy amin'ity hoe izay vokatra avy amin'ny bureau de vote validé ihany no avoaka. 730 anefa anisan'ny bureau de vote eto Antananarivo fa tsy hoe analiny maro ka mila fotoana ela be. Arak'izany rehetra izany dia manamafy ihany koa ny minisitra teo aloha Lalatina Henriette Rakotondrazafy fa tsy nisy ny alabato fa ny timma mihitsy izany no diso paikady. Ny akon'ireo voalazan'ny mpanohana ny fitondrandreo moa dia niteraka atezerana teo amin'ny mpomban'ny tim izay nanome tsiny an'ny Taina Razafinjoelina. Rehefa maro loatra kosa no manome tsiny an'ny Taina Razafinjoelina dia namaly izy tao amin'ny tambazotra tserasera sosialy Facebook tamin'ny 17 ny volana Desambra 2024 lasa teo araka ity hitantsika ity ka izao no afatra napetrany tao hoe ho antsika mbola manome tsiny hatrany filatsahako dia averiko foana. Nilatsaka ve aho sa nanampy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 12 sy fifidianana ben'ny tanàna 12 dia samy mahatsiaro ny vokatra sy ny tohiny. Tsy ny filatsahako na tamin'ny 13 na tamin'ity 14 ity no nampiovany vokatra ary izay dia manao politika ho an'ny firenenay fa tsy ho an'ny tenanay na ho an'ny hafa. Averiko indray mandeha indray tsy mbola nandray vola tamin'ny mpanao politika izahay tompoko. Ny kandidat Tojo Ravalomanana sy ny rainy filoha teo aloha Marika Ravalomanana kosa dia tsy naheno ny teny aloha hatreto amin'izao fiandrasana ny voka-pifidianana izao. Fa ny chroniqueur malaza ao amin'ny tambazotra tserasera sosialy Kotilila Maitsoamby ihany koa dia naneho ny heviny mahakasika an'ity sary ity. Tsy fantatra mazava moa ny loharanony ipoiran'ity sary ity ka hialana tsiny meloa fa ity sary ity dia niparitaka be tao amin'ny tambazotra tserasera sosialy. Manazava ny fifanarahana izay nolazainy Taina Razafinjoelina tamin'ny fampelezan-kevitra iny ity sary ity. Namafisiny Kotilila Maitsoamby androany fa hamarinany araka ity hitantsika ny soratany ity hoe izao ny zava-marina. Be taim-bava fotsiny ireo fanatika tim nefa olona tsy maharaka ninina fa mifidy foana. Inona ary ny voasoratra atao anatin'izy ity? Misy teboka maromaro ihany koa atao anatin'ity sary izay niparitaka be tao amin'ny Facebook ity. Napetrany mazava be teo ambony moa ny lohateny arak'izao hitantsika izao hoe Marika sy Andry the big deal, izany hoe fifanarahana teo amin'ny Marika sy Andry. Ka toy izao ary ny deal raha arak'ity sary ity. Mila manaiky resy Marika tamin'ny 12 na dia betsaka tsy tomombana aza ny fifidianana. Mila ajano ny fidinana an-dalambe sy ny fiantsoana olona eny amin'ny 13 May na dia efa nidina teny aza ny mpomba azy. I Marika ihany mody manao asan'ny mpanohitra ary mibahana ny fanoherana hafa satria izy ihany no efa voafehin'ny Andry sady tsy manana hery hanesorana azy intsony. Voafetra ao Antananarivo ihany koa ny timony. Ny tombotsoan'ny Marika dia mahazo mihodina ny orinasa Tico ary malalaka mivarotra an'ireo vokatra. Tsy asiana resaka intsony koa ny trosan-ketra izay tokony alohany. Tsy maintsy mifanaraka Andry sy Marika raha mbola te hibahana sehatra politika. Sinema fotsiny ny fanakanana ny Marika tamin'ny endriny isan-karazany mba hiresahana azy. Isy teny dia fitaovana vaovao nampidirina tao anatin'ilay lalao maloto. Nasaina nandravany C11 ary nampanan-kery ny fampandaniana ny Andry. I Marika koa nampifidy ny mpomba azy ary nandefa SMS tamin'ireo mpanohana azy iray andro alohan'ny latsabato mba hampiakarana ny taux de participation. Nahazo toerana filoha lefitra sy lehibe ny mpanohitra isy teny ary ny farany
tsy nasiana toyany foana ny resaka etra tsy nalohan'ny marika rehefa nijanona tsy nilatsaka be ny tanàna izy. Mbola nampiany koto ihany koa moa tamin'ny publication nataony manaraka hoe ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana-Rery no président eran-tany nanao détaxation. Nandritra ny 2 taona tsy nisy fidiram-bola, izany hoe recette douanière ny fanjakana. Ny vokany balance commerciale catastrophique, sandam-bola ny totongana satria nidina ny demande devise, déficit budgétaire, trosa miompapana. Izy io no nanome hanambady vitrandraka izay azo trandrahana rehetra. Cobalt no hainy smartphone, tena mahay lery sady tia tanindrazana. Izy no nanome ny Porto Masina ho exploité ny vahiny nefa état souverain. Izy niady toerana nandritra ny 5 taona tetezamita, paralysé 4 taona ny firenena, fitiavan-tenany, mbola misy afaka miteny ve na mandahy. Arak'izany dia mizarazara tanteraka ny hevitry ny olom-pirenena ankehitriny manoloana ny toedrara politika eto Madagasikara amin'izao, fa ny zavatra tena hita dia tena mahazo tombontsoa tanteraka ny fitondram-panjakana amin'izao fizarazarana izao. Izay ihany koa mamarana ny video antsika, misaotra antsika rehetra ny hanao hatramin'ny farany, aza adino misabone sy manao j'aime ny video dia amin'ny manaraka indray.